raha ny vaovao voaray io ariva io moa dia nale fanody avokoa ireo olona voaroroy tao anatiny ny raharaha eny fa namoaka fanambarana kosa ny filohan'ny fiangonana mandrafitra ny fiombonan'ny fiangonana kristianina ny FFKM eto Madagasikara mazava ho azy dia mahakasika ny fiainam-pirenena sy ny fametrahana ny fitoniana eto amin'ny firenena izany fanambarana izany toy izao manaraka izao ny andindinina zay. Mivaky toy izao izay fanambarana avy amin'ny filakevitra ny fiangonana kristiana malagasy na ny FFKM. Tsy mitsahatra ary tsy mitsahatra ary tsy hitsahatra miasa ho amin'ny fitoniana sy ny fampihavanana ny FFKM. Tena ao anaty fahasahiranana tanteraka amin'ny firenena malagasy ka aoka ny tompon'andraikitra rehetra samy andiny tena amin'izay andraikitra raisiny sy tandrify azy ary tsy hijery efa tsy ny tombontsoa amin'ny vahoaka maro an'izy. Mba ahafahana mamonjy ny firenena dia aoka samy ezaka isika hampisy fitoniana marina, tsy hanao fifandranitana fa hifampiresaka sy hifampiaino. Mitaky fandraisana andraikitra tanteraka avy amin'ny olom-pirenena rehetra ny fametrahana fitoniana. Noho izany dia manainga an'ireo mpisehatra politika tsy hakanavaka ny tompon'andraikitra rehetra eto amin'ny firenena na eo amin'ny fitondrana na tsy mba hanafaingana ny asa rehetra ahatongavana ny fitoniana sy ny fampihavanana mba ahafahana miroso amin'ny fampandrosoana marina sy mirindra. Mampirisika ihany koa ny tompon'andraikitra ara-panjakana hanatanteraka ny fampanantenana natao hisiany ny asa mivaingana sy mitohy ho amin'ny tombotsoa imbonana. Miatrika ireo olana samy hafa misy etsy sy roa isika ka aoka mba ny fifanantonana sy ny fampitoniana ny lalana hitadiavana ny ala olana mba hisian'ny firaisan-kina sy ny fivoaram-piainana dia ho tany sambatra ity firenentsika ity. Manao ny fanambarana sy manao sonia izany ny filoham-piangonana efatra amin'ny rahalahy.